manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ampifaliana indray no arahantsika mideran'Andriamanitra eto dia voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra rery ihany fitaovana ihany izay fa hiary hideran'Andriamanitra tsika androany hivavaka tsika alohan'ny hanombohana fotoana. Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hiantsoana ianao faly izay raha mbola manana fotoana mbola hivavaka fa mbola tombotsoanay izao fotoana androany izao tsy afaka mampitombo iray sekondra amin'ny andro iainanay kory izay Andriamanitra fa mbola no fahasoavanao natoizao anay faly izay tombo fa fahasoavanao mbola navelonay misaotra anao Andriamanitra dia taio izao fotoana izao taio tsirairay avy isa-tokantrano na zay hitarika ny fotoana androany aza tompo dia tafinirinao zahay arovy izao fotoana izao ary tsy hanana anjareto satana amin'ny anaran'i Jesosy no androana satana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanana anjareto na dia iray minitra azy na dia iray sekondra azy fenonirinao izao fotoana izao fa namasinao raiso ny toerana malalaka eto amin'ity fotoana ity me ho anjarany tsirairay avy mba hivoaka eto dia ho feno fifaliana feno ny hazavana avy aminao fa namasinao ary zavatra rehetrarehetra dia aoka ho voninahitra rery ihany aoka ho tonga ny aminao fideranay androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Jesu masuandronayo miazinifu lasatukufa tungasianazima izao mazavare Jesu eni Jesu Zuki befiti Suadeibe Metina tati Avida Baisa kananuni Fidiavana Vandaka fiatanana yo Kenatu Nayerina Isabatini Firenena Adavana Abida Eni Jesu Suki befiti Sualeibe Netina tati Avila Maisa kana Fidiavana Jesu putiana yo Sautana Zaida Eni kini asuavana Iza wantutuni Eni Jesu Suki befiti Suadeibe Netina tati Avizai Aviza Mais saukana Fidiava Eni Jesu Eni Jesu Suki befiti Sualeibe Netina tati Avisa Bai sautana Nuni Fidiavana. Amen. Toizatsika ny fiderana mahafinaritra foana ilay fanoharana hoe fiainantsika eto an-tany dia tahaka ny sambo kely dia tia ataontsika ohatrany hoe tonombavaka mihitsy hoe misafotofoto mafy loatra Jesosy ny fiainanay aty an-tany inonjam-piainana tia hanimbanay tia handrendrikainay tsy misy fitsaharana isan'andro tsy haiko tanterana fa tena tsy zaka Jesosy amilanao ane ampitsahatra azy raha matsiaro ianao hoe misafotofoto ny fiainanao raha matsiaro ianao hoe mila handetika anao ny onjam-piainana dia ataovy amin'ny fona amin'ny rehetra misy tirity ny avo ny onja indraindray tena mahery
tena mila nibetika ny sambokelitsika ny rivotra mahery tsy voatohatry ny tenatsika tsy voatohatrytsika fa mila ny Jesosy tsika sakany Jesosy ny rivotra mahery Jesosy ampanginy atsaharo teneno mafy izy tsy andrendrika Jesosy fa mahery loatra ka tsy tantiko mahery loatra ka tsy voatohatra miady rery Jesosy fa faingany ianao mila sandrinao angatao sandrin Jesosy miainanao androany mianta amin'ny Jesosy ianao androany na dia misy Haizina aza hitanao dia angatao amin'izay sandrin Jesosy miainanao anohananao andao ataontsika ilay hira Isafotofoto mafiloatra Jesosy zany onjam-pianana etiko dia nimba dia andrendrikay tsy misy fitsaranizy tsy isanandro diaiko tanterina fatena tsy zake Jesosy milalao aleawe ampitsatra azy manenjikay toabetikay nyavone unza etini nirivutra mahery tuti votuatu sakanunale uampanginu tesosio uataharwe uataharu tenenu mafizio dianjedikai amaeri lochakati votuatu diadiririawe diadiririao kumilizani sajinoa anuanai Jesusi malalo Jesosy le sambokiko efa mila hovaky vo velon'ny onja mahery mahafaty tafiditra ny rano idirana angany tsy misy mahita Jesosy tsy misy mpijery Jesosy faingany ianao amonjy ahy fa miady rery Jesosy mila anao ane ampitsahatra azy toloron-tananao fa miandry anao miteninao fotsiny Jesosy ny andrasako hoe mangina mitsahara raha ianao Jesosy no miteny hoe mangina mitsahara dia mitsahatra io dia vita ny adiko amen Lasambokelo efa mila hovaky voveriny onja mahery mafaty tafiritriniane idirana angano tsy misy mahita tsy misy mpijery faingana amonja fizongadirieri Jesosy milalao aleawe ampitsahatra azy tolory-tananao fa miandry anao mitirinao tompo no andrasako mangina mitsahare dia vitany adiko ampanginy Jesosy ampangino Jesosy atahare ataharu teneno mafizio tiandrendrika amahery loatra tsy voatoatro miadireria kumilizani sandinao anuana Jesosy malalo uampangino Jesosy uataharwe uataharu teneno mafizio tiandrendrika
hainao zavavaka tiaka zany Jesosy miady rery tokoa tsika indraindray amin'ny fiainana mety hoe lavitra fianakaviana mety hoe tsy manana fianakaviana koa indraindray tsika tsisy mahita akory tsisy mba misesosie akory fa nefa kosa sambatra tsika fa misy an Jesosy tena misesosieny amintsika ataontsika fotsika rehetra indray ity herity hoe efa tsotraky ny adin-tsaina fomba mahatsiaro menatra sy sary mitarana ry Jesosy fitiavana kanjo tavita misafosafo lona se tsy nao niditrako tsapako vanovidina lafotany rano niterako efa tsotraky ny adin-tsaina fomba mahatsiaro anao menatra sy sary mitarana ry Jesosy fitiavana kanjo tavita misafosafo lona se tsy nao niditrako tsapako vanovidina lafotany rano niterako aheo amiranao tsy misy nitoloko loko eno mahatsara Jesosy aheo tsy misy nitoloko loko eno mahatsara Jesosy. Amen. Mialohan'ny andratantsika ny ten'Andriamanitra dia andao alokatra fotsika isika tena hoe angetaeta sambatra izay mangetaeta fa izy novokisana hozy ny ten'Andriamanitra dia ahazo ny anjaranao ianao androany hitondra hazavana eo amin'ny fiainanao ny Jesosy androany. Feno mitafotafo itisiny zangu enawa familera reda suniafu iza eta ifana fenu tubu mitafutafu itisi izani menawa famile narena tuniafu izani eta ifana famile narena famile narena tuniafu eta nifana. Misaotra ny tompontsika raha afaka ny anaraka an'izay fiterana izay ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondratsika tao anatin'izay fiankovana sy fiterana izay. Tonga amin'ny fotoantsika hinona ny tenin'Andriamanitra mivavakantsika. Andriamanitra Andriamanitra rainay tsy toa, Andriamanitra lehibe ianao. Indeto indray ny vahoakanao Andriamanitra amin'ity anio ity manitsaka n'ity volana Jolay ity zahay. Ary fahasoavanao anay ary
tombontsoa lehibe ho anay nafahanay andreny teninao indray tony ny fanaonao ary tony nataonao tamin'ny Samoela dia nataon'ny Samoela zaza dia hoy izy hoe mitenena Jehovah fa fonanianao ny mpanomponao dia izany teny Samoela izany no indraminay koa amin'ity anio ity satria manana hafatra ho anay tsiraray avy ianao na izay atia mitoerana mandefa izany teny izany na any amin'isa tokantrano na iza manaraka an'izao teninao izao Jesosy dia manana hafatra ho an'ny sambatan'olona ianao isa mpianakaviana isa ny ankonana tsiraray avy dia aoka ny fananao masina satria tsy amikery tokoa na amin'ny fahatanjahana na amin'ny fahalalana fa mifanahanao rery ihany koka ny fanahy masinao rery ihany Jesosy no ampiteny ny vavako ary ny fanahy masinao no hitarika no hanome ny teny izay tokony ho zarena amin'ny tsiraray avy ary ny zavatra rehetra atao dia hanomezana voninahitra anao ary ny teny izay ho afafy ny teny izay ho zaraina dia ho balsama tokoa ho an'izay marary ho an'izay fanahy reraka dia ho hery tanjaka izany ary mino izay fa ity teninao ity anio dia tsy verimaina aminao fa anatanteraka izay antony anatanteraka izay zavatra ilainao sy andrasanao aminay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy anaovako izany vavaka izany amen. Ity dia manasanao avy hatrany hanokatra ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faha-20 andininy faharoa vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa indro ny Haizina anarona ny tany ary ny haizim-pito anarona ny firenena fa aminao kosa no hipisahan'i Jehovah ary aminao no hisehony voninahiny. Ety am-panombohana dia tsara zaraina ihany ny zava-misy tamin'io tenin'Andriamanitra io raha mianatra ny baiboly isika dia faminaniana izy io nentin'ny Isaia mpaminany ety amin'ny ho an'ny zanak'Israely tany amin'ny 8e siècle tany amin'ny taona 700 taloha nahatongavan'i Jesosy io faminaniana io nentin'ny Isaia mpaminany ho an'ny zanak'Israely izay maminany ny amin'ny tanànan'ny Ziona izay feno ny voninahitr'Andriamanitra ary faminaniana ho an'ny zanak'Israely io tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo io. Raha nanamarika tsika dia misy teny anankiroa mazava be ao misongadina ny Haizina na ny haizim-pito teny anankiray hiposahan'i Jehovah na ny hazavana ny ao ambadika io moa izany. Fanaray ihany tokoa miasa eto amin'ny asa fanompoana satria tamin'iny volana Jona ambany iny dia maro ireo mpanompon'Andriamanitra mitondra ny loha hevitra momba ny fahazavana io momba ny resaka tany mazava tamin'ny lahady faharoa zao dia ny mpanompon'Andriamanitra teto amintsika mitondra ny olo hevitra io tany mazava nentin'ny anabavy neny malala dia mbola napetraka ny fanamasana koa tamin'ity fotoanan'io ity ny resaka ny momba n'io hazavana io izany hoe misy hafatra tian'ny tompo entina amintsika zaraina amintsika fiangonana mikasika an'io hazavana io. Loha hevitra napetraky ny tompo amintsika androany dia hoe miendrika fanontaniana ilay izy ny Haizina sa ny hazavana toa manome safidy izany ny ilay loha hevitra amiko sy aminao hoe na hisafidy ny Haizina na hisafidy ny hazavana. Raha vao miresaka ny hoe Haizina sy mazava dia tonga dia alefa ny baiboly any amin'ny Genesis toko 1 tsika dia vakitsika vetivety any raha sitraka ao Genesis toko 1 andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra. Genèse chapitre 1 verset 2 à 4 vakiako amin'ny teny gasy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary Haizina no tambonin'ny lalina ary ny fanahy'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary hoy Andriamanitra misia mazava dia nisy mazava. Andininy fahefatra ary hitan'Andriamanitra ny mazava fa tsara izany ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ho antsika kristianina ny finoantsika dia izao hoe tany am-boalohany Andriamanitra ny teny fotsiny izy hoe ary tamin'ny andro voalohany raha namorona ny voary rehetra sy ny zavaboary izy dia ny teny izy voalohany indrindra ny réalisation divine nataony voalohany dia ny teny izy hoe misia ny mazava. Ary eto tsara marihana fa matetika mety afangaron'ny olona hoe ilay mazava resahany io ane ka ilay masoandro mibalika fa io mazava voalohany io dia ilay fahazavan'Andriamanitra
lay voninahitr'Andriamanitra lay lumière divine no nanazava satria hitantsika teo amin'ny toko faharoa fa tsy nisy endrika an-tany ary aizina ténèbre zany nisy tena ary tsisy endrika an-tany informe vide ozy izy ny amin'ny teny frantsay dia Andriamanitra no nametraka ny fahazavany hanazava ny tany sy ny abakabaka. Zay ny réalisation voalohany nataon'Andriamanitra ho antsika kristianina raha voalazany Genesis voalohany. Any amin'ny andro faefatra Andriamanitra vao nametraka nanamboatra ny volana ny masoandro sy ny kintana hanazava ny andro ny masoandro ary ny hazava ny alina ny kintana. Izany hoe efa ty amin'ny 4e jour ny réalisation an'Andriamanitra vao nanao masoandro izy fa ny fahazavany ilay fahazavany m'Andriamanitra azy no nanazava ny tontolo ny voary rehetra tao anatin'izay fotoana izay dia tatsy amin'ny andro faefatra izy vao nanao ny masoandro. Dia ny saran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina eo zany aloha tsika ty am-panombohana dia efa mahita hoe tsy afaka niaraka mihitsy ny mazava sy ny maizina, tsy hisy compromis mihitsy hoe mazavazava maizimaizina zany na maizina mazavazava na mazava maizimaizina, tsy misy mihitsy zany raha ny baiboly ny jerena ary tsy possible mihitsy zany na amin'ny tontolo maha-olona fotsiny azy. Rehefa maizina dia maizina, rehefa mazava dia mazava. Dia izay ny anankiray. Ary ny faharoa dia maranako ny fampidirana dia izao tantaran'ny fanomronana izay ny fiandohan'ny naharianan'izao tontolo izao. Fa raha mijery koa tsika mirosika elo amin'ny boky ny Exodosy ao dia eo amin'ny Exodosy toko 10 tsaroko tamin'ny mbola sekola lahady dia nampianarana ny loza folo tamin'ny zany tany Madagasikara. Dia nianarana ny loza voalohany nahazon'ny Egyptianina, loza voalohany rano nivadika rano, loza faharoa sahona sy ny sisa. Dia misy loza anankiray anisan'ny loza nataon'Andriamanitra ho an'ny Egyptianina dia hitantsika amin'ny Exodosy toko 10 zay tsosokafaka tsony fa mandeha be ny fotoana. Exodosy toko 10 andininy faharoa amby roapolo eo sy telo amby roapolo milaza fa nasian'Andriamanitra aispito ny Egyptianina. Ary jerevo ty no rehefa nijery an'io dia misy zavatra anankiray eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo eo hoe nandritry ny 3 andro ozy izy nasian'Andriamanitra aispito tao amin'ny tany Egypta, tsisy afaka nietsika ny olona fa kosa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny zanak'Israely kosa dia nisy mazava. Navahan'Andriamanitra mihitsy ny zanany satria tandindony zanak'Israely dia zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra ilay fahazavana, zanaky ny fahazavana dia mitoetra ao anaty mazava dia tsy maizina zanak'Israely. Zay dia entiny ilazana amintsika ty amin'ny sady amaranako ny fampidirana hoe ny mazava sy ny aizina dia nataon'Andriamanitra misaraka mazava, samy manana ny lalany, samy manana ny toerany amin'ny maizy azy. Hiditra tsika ny amin'ny famoazam-basana développement anti la lohateny ty hoe ny aizina ve sa ny hazavana. Dia mizara roa mazava ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny voalohany hojerentsika amin'ny tapany voalohany hiresaka amin'io tsika hoe inona ny lazain'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'io aizina io dia ny faharoa hojerentsika indray kosa hoe inona ny resahan'ny baiboly inona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny hazavana. Hiresaka avy hatrany tsika ny amin'ny ity aizina ity hoe inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba azy io. Jaona toko 7:10 Jean chapitre 3 évangile de Jean chapitre 3 verset 19 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava nefa aleon'ny olona no maizina toy izay ny mazava satria rasy ny asa. Avery koa azafady ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava nefa aleon'ny olona no maizina toy izay no mazava satria ratsy ny asany. Io teny nresahan'i Jesosy io dia midika zavatra ngezabe izy io. Raha jerentsika ary ny tiany Jesosy resana hoe tonga dia ty amin'izao tontolo izao tokoa izay ny mazava fa aleon'ny olona ihany ny safidy ny aizina, aleon'ny zanak'olombelona ny safidy ny fahamaizina na ny any Espito na ny ténèbre na ny obscurité izay ilazanao azy mitovy zany. Raha jerentsika zany mikasika an'io raha isika amin'ny heviny ara-panahy amin'izay dia hoe inona ny resahana amin'ilay aizina dia te hiteny Jesosy eto hoe ny aizina
dia tandindony ny fahotana na miaizina mira ota. Mazava be io satria aleon'ny olona hoy izy Jesosy nifidy ny ota toy izay nifidy ny mazava. Dia ny fahotana araka ny lohateniny vakiantsika ny ten'Andriamanitra vakiantsika tamin'ny voalohany hoe niaizina manarona ny fahotana. Ny azafady tompoko niaizina manarona ny tany ary ny espito manarona firenena. Ary porofony baiboly zany manomboka any amin'ny Genesis 9:1 andininy 5 dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy misaina fa tsy zavatra ratsy hozy izy ny olombelona, ratsy foana ny fisainany. Nanomboka tany amin'ny Noa ary tsy nijanona teo fa mitohy ny tantara. Dia efa tonga tetỳ tany Jesosy dia io ny teny io izy tamin'ny Nikodemosy hoe alohan'ny olona safidy ny mazava. Ary tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, tonga teny amin'ny Jiosy izy fa ny Jiosy nandray azy. Aleon'ny Jiosy nitoetra tamin'ny aizina. Dia tsy teo ihany fa lasa Jesosy tany an-danitra niasa ny apôstôly mbola teo ny aizina, mbola teo ny ota ary mandrakitsika amin'ny resaka izao aty amin'ny 2:24 ry havana. Dia hitantsika fa manenika ny tany ny ota. Raha jerentsika avy hatrany ny fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly raha nanoratra tamin'ny Romanina izy mikasika an'io hoe aizina io ota io satria nresantsika teo hoe ny aizina zany dia tandidony ny ota, tandidony fahotana. Dia nametraka afatra mafonjy ny apôstôly Paoly ho an'zareo amin'ny Romanina 7:20 azafady. Romains chapitre 1er verset 29 à 30 vakiantsika mety lavalava le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ka feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny fahavetavetana, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, ny fialonana, ny voalolona, ny fifandirana, ny fitaka, ny otropo, ny bitsibitsika, mpanendrikendrika, mpankalaan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavina, mpandokatena, mpamory zava-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana voajanary, tsy mifaditrovana, tsy miantra. Sationany tenen'ny apôstôly Paoly hoe tena maizina ry zareo ny tany aman-danitra, maizina ny tany noho ny fieliny ota. Reo raha hitanao reo dia apahany fa mbola betsaka ny tsy voalaza ao. Amin'izao tsika miteny zao mamela ianao izara kely amintsika kristianina araky ny voalazan'ny baiboly araky ny fahotana hitantsika tany amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, anisan'ny fahotana izay tena alan'Andriamanitra ary nandoran'Andriamanitra tanàna Sodoma sy Gomora dia ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, ny fiarahan'ny mitovy fananana, fiarahan'ny vavy sy ny vavy. Ary malahelo milaza aminao fa tia amin'ny tany ipetrahana aty Kanada ohatra ny teneniko aminao, tia amin'ny firenena misy atsika aty dia ny fanjakana amin'ny mahafanjakana azy dia manome fahalalana feno ny lahy samy lahy afaka niaraka izy, ary manome fahalalana malalaka ny vavy samy vavy afaka hiaraka. Loi 70 izay lalan'izay to Québec rehefa miakatra ny fédéral tsara fantatritsika kristianina zany. Izay no ataon'ny mpitondra fanjakana fa maha-kristianina atsika dia Andriamanitra miteny mazava fa ny lahy samy lahy, ny lahy sy ny vavy no ny voarina ataon'Andriamanitra raha miverina tamin'ny fiandohantsika dia Andriamanitra namorona ny Adama sy Eva lahy sy ny vavy no hoariny. Maro nefa ny amin'izao fotoana iresantsika izao maro lahy samy lahy miaraka, safidin'ny tsirairay io. Ary isika kristianina ao anatin'izany ny adiditsika dia izao hoe tsy manana zohy tsara n'izany izy tsika. Mampalahelo mantsy dia tamin'ity anaty zao nahita misy vaovao mikasikana fanambadiana lasa am'lahy tamin'ny tambajotra serasera dia lasa miteraka ady hevitra be dia hoy hoe Jesosy tsy nanameloka an'izaniza fa misy ao an' Jesosy amonjy ny mpanota. Ary isika namen'Andriamanitra an'izay tokony hangataka an'ilay fahendrena fa matetika lasa zavatra fankalana na zavatra masika ny zaraintsika ao anatin'le izy dia manimba ny fanomponana, manimba ny fanompona ataontsika ihany koa ka tena mila mitandrany amin'izay. Akatoko eo iny fa tiako zaraina amin'izay dia hoe miely mianaka ny aizana. Ary ny ratsy fanao izy araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaonina 2:20 ny tena mampalahelo le izy satria ny olona mitoetra ao anatin'ny ota zany araky ny tenin' Jesosy ihany io dia hoe rehefa mitoetra ao anaty aizan'ny ota ny olona rehefa ao anaty famaizinana dia ao nao izy Jesosy fa izay mandeha amin'ny maizina ozy izy dia tsy mahalala izay alehany. Izany hoe kalifian'ny tenin'Andriamanitra ho toy ny jamba izay mandeha ao anaty maizina satria ny jamba no tsy mahita izay alehany. Izany hoe jamba ra-panahy izay mitoetra
ao anatin'ny aiziny iota ary marina be zany satria aizina no iainany a de raha vao anatin'ny aiziny ianao a dikan'izany a tsy misy tontolon'ny fahazavana ao anatin'ny tontolo misy ny aizina de fotoanany nefany amin'izao fotoana izao ry havana tenin'Andriamanitra araky ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy lany ny famindrapon'Andriamanitra mbola raha atao hoe mbola anio afaka mifananatra isika afaka miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny a le teny tsy teniko fa tenin'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy de fotoanan'izao mbola afahantsika raha mbola mety mitoetra ao anatin'ny aizina mbola tsy nandrain'i Jesosy tsika mbola tsy nandray ny fahazavantsika mbola tena mandeha ao anatin'ny fitondran-tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola fotoanan'izao a ho avy ny fotoana tsy hamindra fotsiny Andriamanitra de amin'izay fotoana izay anao vao hitady azy a tsy ho hitanao tsony izy de eto Andriamanitra mbola miteny amin'ny alalan'ny teniny a fa ny aizina de tandindin'ny ota ary mino aho fa tsy izarery fa vao miresaka aizina anao de tonga de ohatran'ny mangorovisiky zany hoe ao anatina ténèbre ao anatina obscurité hoe tsisy visibilité tsisy nininareo mpera hitanao fa de noir mainty fotsiny zany ny hitanao ao de zay no mbola fitiavan'Andriamanitra mbola miteny izy hoe mbola fotoanan'izao ary matoty iteny ity nomeny atsika tsiraray avy de misy olona tian'Andriamanitra tsoahana miala ao amin'io aiziny io tio miala tao a hoentina any amin'ny mazava ho ameniny zany ho faranantsika ny tapan'ny voalohany a Jaona 4:9-4. Mbola Jesosy any eto no miresaka mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo a marina de marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay maniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny fa tafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana izy tsy ho elohana intsony a fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana izy zany hoe tiany Jesosy resahana ary zay no averin'ny tompo amintsika an'io hoe ny ala tao amin'ny fahafatesana nafindra tany amin'ny fiainana satria na mino sy mandre sy mino a izay naniraka azy a mino ndray zany tiany Jesosy tenena ny fahafatesana resahana de tsy fahafatesana tia nofo ty ny fahafatesana tiana resahana amintsika eto amin'ity hoe tandindon'ny aizina de zao hoe ny aizina tandindon'ny fahafatesana ara-panahy mety velona isika velona nofo mbola miaintsika ka iny efa mahatonga an'le fitenenana hoe maty fahavelona satria ny fanahintsika efa maty zany hoe miainao anatin'ny tontolon'ny aizina de miainao amin'ny fahafatesana ara-panahy de araky ny voalazan'ny ny obolana de zay tokoa hoe raha matiny ny fanahy de maizina ny maso a maizitsaina ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny bokin'ny Efesianina any a maizina ny fanahy de tsy mahita ny lalakaliana ozy izy ny ratsy fanahy tsy mahita ny lalakaliana ozy izy ny olona na ny maty fanahy fa ny aispito ny lalakaliany mitovy amin'ny ondresan'ny Jaona 4:12 lesantsika teo aloha teo io ry havana ny fahafatesam-panahy eo ihany fa ny tena zava-doza ary ty no apatsivin'ny fanamasana amintsika ary efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra ty tamin'ny tapabolana lasa raha nampianatra izy momba ny fiainana mandrakizay ny amin'ny fariafy solofara de le azina le maizina na le azina resahany eto a de mampatsiahany ny afatra lehibe iny zay averin'ny tompo eto hoe ny fahafatesana faharoa de hitandindon'ilay aizina mangitrokitroka ho an'ireo ratsy fanahy rehefa tonga ny ialany eto etỳ-tany a ka ho any amin'ny mandrakizay iny izy a de tandindon'ilay aispito mangitrokitroka misy ny loso fara misy ny afo be a sy ny fariafy solofara tandindon'ilay mandrakizay ao anaty aizina ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny fahoriana ny aizina ny aispito io ry havako mbola tsy tonga any amin'izay tsika ary matotsika mbola n'Andriamanitra fahavelomana ho atsika zay manaraka nyity tenin'Andriamanitra ity ka mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola mitoetra ao anatin'io aizina io isika mitoetra ao anatin'ny fahafatesany mpanahy isika mitoetra ao anatin'ny fahalovana isika ka nefa Jesosy no miteny hoe raha miala ao amin'io fahafatesana io isika ka miaino ny teniny mandre ny teniny de hoentiny a mivadiky mankany amin'ny fahazavana raha fitenitsika izay tapany voalohany zay momba ny aizina
dia misy teny fikasana mahafinaritra nefa ny ao anatin'ny ten'Andriamanitra ry havana. Dia ho jerentsika ny maranantsika an'ilay momba ny aiziny ao amin'ny Isaia toko 2:7 faminaniana nataon'ny Isaia ihany izy ity ho an'ny zanak'Israely ary tsy ho an'ny zanak'Israely intsony fa faminaniana ho ahako, faminaniana ho anao atsika rehetrarehetra izay manaraka an'ity ten'Andriamanitra ity, satria misy teny faminaniana indrindrindrindra ho an'izay mbola mitoetra ao anatin'io famaizinan'io, izay mbola voagejan'ny aiziny ota, izay mbola voagejan'ny fahafatesam-panahy. Dia ity ny tenin'Andriamanitra omeny atsika amin'ity anio ity. Isaia toko 2:7 andininy 5:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitondra ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitarihako azy ary eto ilay izy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary ny kitotaona dia lamiko tsara, izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy afoko izy. Ry havana, mbola mitoetra ao anatin'ny aizina ve isika? Tsy afoin'Andriamanitra ianao io. Ianao le manaraka io mihitsy raha mbola mitoetra ao anatin'ny aizina araka io tenin'io. Tsy hay mahafoy ianao Andriamanitra, tsy mahafoy ianao ilay Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, fa miteny izy io hoe ny maizina dia ataoko ho mazava eo anoloanao. Afaka ataon'Andriamanitra tsara mihitsy ny mamadika an'io aizina iainanao io ho mazava, fa miandry ny fanapaha-kevitra fotsiny Andriamanitra, miandry ny fanapaha-kevitra fotsiny Jesosy, miandry izay fepetra ho raisinao, fanapaha-kevitra mafonja raisinao ny fanamasina, fa miala amin'io maizina io ianao ary ko ten'Andriamanitra eo hoentina ny mazava. Efa miresaka mazava tsika dia ndahorantsika iroso any amin'ny tapany faharoa amin'ny famelabelarana ity ten'Andriamanitra ity hoe inona indray kosa ara resahan'ny ten'Andriamanitra mikasika no mazava. Luka toko 7:20 ao amin'ny Luka toko 7:20 andininy 7 no vakiko aminareo. Iresaka indray tsika zany eto amin'ity tapany faharoa ity hoe inona no dikan'ny hazavana na ny mazava raha ny voalazan'ity baiboly ity. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'i Abrahama koa. Amen. Anio Jesosy no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena. Ny fahazavana zany raha jerentsika amin'io tantaran'ny Zakaiosy io, raha tonga atao tokantrano Zakaiosy Jesosy, fantatry Jesosy mihitsy fa mpanoty Zakaiosy, ny aina tao anatin'ny aiziny io Zakaiosy, eo ambony eo dia hoy izy Zakaiosy zany Andriamanitra manambaka olona nalaiko tamin'ny fiampangana, nalaiko tamin'ny tsirariny ny etra izay tokony nalaiko dia fantatry Jesosy fa tena nandeha tamin'ny lalan'ny aiziny izy. Dia nefany tonga dia hoy izy Jesosy tao aorianan'izay hoe anio ny tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Ny famonjena ry havana dia tandindon'ilay fahazavana nentin'i Jesosy. Ny famonjena dia midika mahazava na famonjena mira fahazavana. Tsy tantaran'ny Zakaiosy fa diso fantatra loatra ny tantaran'ny Zakaiosy, fa zavatra anankiray fotsiny ampatsivan'ny fanamasina hoe matoa tonga atao amin'ny Zakaiosy ny famonjena, matoa tonga atao amin'ny Zakaiosy ny fahazavana. Dia zavatra roa nataon'ny Zakaiosy, ny aika izy fa tena mpanota, ny aika izy fa tena niaina tao anatin'ny aizina, ary faharoa manarak'izay nibebaka izy ary namovo metrika fibana izy hoe averiko daholo izy zavatra nangalariko. Dia tao aorianan'izay dia tonga dia déclareny Jesosy hoe tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Dia ohatra ny hitanao, ohatra ny hitantsika hoe nisy mazava tonga atao amin'ny tokantrano Zakaiosy, ary Zakaiosy taloha iny tena niendriny niova lasa mazava tsy ohatra nisy taloha. Ary ity no ny zavatra zava-doza hoentin'ny devoly amintsika zanak'olombelona, ravravizany amin'ny harentsika, ravravizany amin'ny volontsika, ravravizany amin'ny voninahitra. Dia mieritreritra hoe manana ny vola, manana ny voninahitra, manana ny harena, dia manana ny hoe hanana ny fahazavana. Tena ny vola sy ny harena, ohatra ny Zakaiosy, ny vola sy ny harenany tsy nahazo ny fahazavana mihitsy, tsy nahazo ny famonjena mihitsy, fa lay Jesosy tonga tao atokantranony rehefa nahita fa niaika izy, nibebaka izy, dia tonga dia nidéclareny Jesosy fa nahazo ny famonjena izy, nahazo ny fahazavana izy. Izay mesazy zay naverin'i Jesosy amiko androany, izay mesazy zay naverin'i Jesosy amintsika hoe raha mbola mitoetra ao anatin'io tsy fahamarinan'io isika, raha mbola mitoetra ao anatin'io faharatsian'io izaho sy ianao, raha mbola mitoetra ao anatin'io aizin'io isika toy ny iainan'ny Zakaiosy, dia Jesosy
le famonjena nentin' Jesosy ry havana, ilay fahazavana ho ahy, ilay fahazavana ho anao. Amen zany. Ary tena mbola mamonjy Jesosy amin'izao amin'ny resaka izao. Tsy fantatro ianao zay manaraka an'ity na aiza fa matoa ty teny ity nalefan'i Jesosy ary nampatsiahiva ny fanamasina antsika rehetrarehetra hoe izaka io zany ka tompon'ny fahotany, tompon'ny fanambakany, fa tonga dia niaika izy hoe manota Andriamanitra ny fekenao izay ny andrasan'i Jesosy. Ry havana, ny fahazavana dia ilay tandindo ilay famonjena nentin'i Jesosy. Mba ho zanaky ny mazava anie izaho sy ianao mba handray an'izany fahazavana izany anie isika. Indrindra ireo mbola mitoetra voagejan'ny aizina dia Jesosy anie napatapaka ny gadran'ny aizina mety mangedra antsika hozy ianao hoe zany ranamana ohatra nefa te hiala amin'ity angalangalakitra kely ity laingalainga kely ity lainga masina ity tsisy lainga masina fa rehefa lainga dia lainga fa ary ny teniny eo amin'ny Zakaria hoe tsy vitantsika amin'ny fahalalantsika zany miala amin'ny maizina, tsy vitantsika amin'ny fahaizantsika fa ny fanamasana. Jesosy nandrotsaka ny rano nandefa ny fanamasana rehefa niakatra tany an-dalana izy fanamasana no hitaridalana ako anaisotra anao ela amin'io maizina io toy ny nataony tamin'ny Zakaiosy. Dia ho tanteraka amintsika tokoa anie zany, misy olona any te hiala amin'izay tontolony aizany izay dia ho ataon'i Jesosy aminao anie ny famonjeny dia ho entiny eo amin'ny mazava ianao satria ilay famonjen'i Jesosy miteraka fahazavana dia hiaina tafiditra ao anatin'ny tontolony mazava ianao. Izay ny voalohany. Ny tapany faharoa mikasika ny hazavana averitsika vakina le Jona 5:7-20 sy ny 9:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ahy manana fiainana mandrakizay. Tsy hoe lohana fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana izy ho any amin'ny fiainana. 9:20 fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ny fahazavana na ny hazavana na ny mazava zay tianao ilazana azy dia mira fiainana mandrakizay. Raha nresaka tsika teo tamin'ilay aizina mira fahafatesana mandrakizay, ilay fahafatesana faharoa tandidin'ny fahafatesana faharoa. Fa ilay hazavana kosa ary io tenin'i Jesosy io amin'ny 9:20 Jona 5:20 Andriamanitra manana ny fiainana ka ny zanany dia nomeny ihany koa hanana fiainana mandrakizay tahaka azy. Ny hazavana zany ry havana dia tadindo ilay fiainana mandrakizay nomanin'i Jesosy ho ahy, nomanin'i Jesosy ho anao izay manaraka azy. Amen. Mba ho io zanaky ny mazava daholo anie tsika mba hanana ny fiainana mandrakizay io tsika anie. Eto tsika dia efa manao santatra izay fiainana mandrakizay izay satria Jesosy ilay fiainana ary araka ny teniny eo amin'ny Jona 5:20 hoy Jesosy hoe izao no lalana, fahamarinana ary fiainana. Dia Jesosy ilay fiainana, Jesosy no manome io fiainana mandrakizay io atsika. Rehefa nandray azy tsika toy ny nataon'i Zakaiosy dia miala ao amin'ny aizina miditra ao amin'ny mazava ary rehefa tafiditra ao amin'ny mazava tsika dia ilay fahazavan'i Jesosy manome antsika ny fiainana dia manomana antsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ho itsika rehetrarehetra izay manaraka ty ten'Andriamanitra ity anie izany olona izany ary araka ny teny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny Madagasikara hoe mba izay olona rehetra hanaraka an'ity toroteny androany ity mba tsy hisy ho lasany amin'ny fahafatesana mandrakizay ilay fahafatesana faharoa fa ho any amin'ilay fahazavana ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay izay ny fandriana, izay ny vavaka ataontsika dia mba iontsika rahatr'izay ny mandrakizay hoe ndry reto daholo tsika izay na nitenenan'i Jesosy fa misy tokoa ilay mandrakizay tamin'ny 4 juillet 2021 izy ten'Andriamanitra nampitainy ny tenin'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy dia ndeto tsika tafahoana. Amen zany. Za dia maniry amin'izany ary mino fa isika rehetra maniry amin'izany fa tsisy aniry no any amin'ny fiainana fahavelesana mandrakizay zany. Tapitra ny tenin'Andriamanitra miazakazaka be ny fotoana rehefa amin'ny fotoana salamizao kanefa misaotra ny fanamasintsika raha ho fitinina sy aka conclusion tsika. Nresantsika teo ny aizina dia ny ota sy ny fahafatesana mandrakizay. Ny mazava dia ny famonjen'i Jesosy sy ny fiainana mandrakizay. Mazava be raha nijerentsika le Genesis 1:7 nosaran'Andriamanitra ny aizina sy ny mazava, zany hoe araka ny tenin'ny Paoly hoe ahoana ina moa ny fanarahany Kristy sy Belialy dia toy izay mihitsy io hoe aizina sy mazava. Ny aizina dia tandidon'ny fanjakan'ny Lucifera, royaume des ténèbres, royaume de Lucifer, Beelzebub ary Belialy
tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dieu le créateur, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ilay Andriamanitra mazava. Tsy misy ifandraisany ireo, na ianao ato amin'ny royaume des ténèbres na ianao ato amin'ny royaume de Dieu. Androany nefa mbola mametra-panontaniana aminao ny fanahy masina hoe isafidy ny aizana ve aho, isafidy ny mazava ve ianao? Aroson'i Jesosy eo anoloko ny safidy, aroson'Andriamanitra eo amintsika ny safidy. Ary mahafinaritra dia zao, Andriamanitra gentleman azy entre parenthèse, Andriamanitra tsy manery, Andriamanitra tsy nanery, nanomboka tany amin'ny Adamo tsy nanery mihitsy izy. Nametraka safidy izy, nametraka toro lalana any Adamo izy hoe reto fa ty zavatra ty azaka tianao. Tsy niteny izy hoe tsy azonao, tsy nanery any Adamo izy tamin'izay, fa name toro lalana mazava. Fa ny safidiny Adamo, ny safidiny Eva, noho ny menarana zay ny devoly zay ny taky azy ny safidiny inana n'ilay azo teo ampovoaniny sa dia nivoaka ny fatatsika. Tiako tenenina amin'izay dia hoe tia ny ten'Andriamanitra ambala dia hoe ny safidy dia anao. Safidy malalaka dia aisy anao. Isafidy aho, raha isafiditsika ry havana dia misy safidy roa zany io. Araka ny teniny any amin'ny testamenta taloha hoe manoloana anao ny fiainana fahafatesana, inona no safidinao? Manoloana anao indray zao ny aizana na ny fahazavana, inona no safidinao? Dia niterantsika ny ten'Andriamanitra mbola miverina ihany le tao amin'ny Luka 5:20. Ten'Andriamanitra tamin'ny herin'ny androany zay nentin'ny pastera tany amin'ny culte teny Tsa. Luka 5:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mihoatra noho izany rehetra zany misy tevana makajiro izy ajadona eo anelanelantsika mba tsy ho afa mita akeny aminareo izay hialy ety ary tsy afa mita akety aminay izay eny. Misaraka mazava misy an'io tevana makadiry ajadony io aty amin'ny fanjakan'ny maizina sy aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny mazava. Ny ratsy fanahy amin'ny Kristy 1:20 ny mpanota rehetra hitanao zany manana ny anjarany any amin'ny fariafo sy ny fara any amin'ny aispito mandrakizay. Izay nandrain'i Jesosy kosa nanadio ny akanjo-panahiny manana ny anjara any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ilay lanitra ilay jeritry ny vaovao no maniny hoan'ny zanany. Tsy misy eo anelanelany za hoe mazavazava maizina, tsy misy compromis tompo. Anjarako no misafidy apetraka Jesosy mazava eo anatintsika an'io hoe iza ny safidinao, manaja zay safidinao Andriamanitra, manaja zay safidinao izy. Fa mampatsiahy antsika izy hoe raha isafidy ihany dia zay ny resako tery aloha hoe na mahaino le maizina fotsiny raha zareo dia ohatra mampitsangam-bolo mampangoro visika hoe maizina. Minao fa isafidiny mazava isika. Amen. Minao fa isafidin'ilay fahazavan'i Jesosy. Ary Jesosy mihitsy no déclaré Jean chapitre 8:12, Jaona 9:12. Izao izy Jesosy ilay fahazavana zao tontolo izao izay manaraka dia tsy mandeha amin'ny maizina fanana ny fahazavana iny. Jesosy ry havana ilay fahazavana, ka raha isafidy ihany dia aloha tonga dia ilay fahazavana dia ilay Jesosy ny safidiny dia manga ny lanitra, azo antoka ny mandrakizay. Ary mifampitohy ilay fampianarana, mifampitohy ilay tenan'Andriamanitra satria ny tena ny aboutissement, ny finalité ny fanimpoko anie, ny finalité ny fanimpotsika tokoa anie dia ilay mandrakizay. Ary aty fahatsapako manokana fa za raiko minao fa mety misy mitovy hevitra amiko hoe raha jerena anie ry havana ny zavatra lalovantsika, ty fiainana lalovantsika ty 70-80-90 ataoko hoe 100 taona ary raha mahazo bonus. Raha oharina mandrakizay anie zany zareo raha tsika nanao matematika tamin'ny fotoana andro hoe epsilon le petit e ohatra ny vadika iny, epsilon hafahafa iny zany hoe ilazana zavatra kely. Raha oharina amin'ny éternité ny 100 ans ry havana dia toy ny tsy misy. Inona ny tiana zaraina amin'izay dia zao hoe vomafy isika raha eto amin'le epsilon tsika no ratsy safidy. Eto amin'le epsilon kely toy ny ohatranay tsy misy toy ny infininy, zavatra kely iny nefa ny éternité tsika mitondra makany amin'ny infini izy tsika raha nanao matematika tsy mijanona fa any dia tsisy farany any mandrakizay. Ka ilay fiainana mandrakizay any no manina dia nefa le epsilon kelyntsika le 70-80 ans tsika mamaritra le éternité atsika. Ka raha te hanana mandrakizay, hanomana mandrakizay
ao amin'ny mazava anomanana azy ry havana, ao amin'le fahazavana anomanana azy fa ny devoly koa dia misintona antsika nefany ho aty amin'ny maizina. Dia ny anankiray ihany koa efa niresahantsika teo fa mbola averin'ny fanamasina ho antsika, ary ty misy tena fampitandremana lehibe, ary tena rehefa nandinika ty tena Andriamanitra ty ohatry koa Jesosy tena tianao averina ho zaraina aminay tsirairay avy ty fampitandremanao ty. Ndao jerentsika eo amin'ny Luka toko faha 1:10 andininy 4:30 sy 5:30 sy prédication nataon'i Jesosy amin'ny personne koa izy ty, ary miverina indrindra ho antsika efa zanaky ny mazava, ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy, ho antsika izay efa nandray ny famonjena, ho antsika izay efa manana le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Tandremo fa ty misy raha mandeha tômôbilitsika dia misy ohatran'le fanao signalisation mavomavo misy tsoraka rouge iny hoe danger, tension, attention, tandremo, misy danger aloha dia inona le danger, mila le fampitandremana ny tiako zaraina aminao dia ty fampitandremana ny tenenin'i Jesosy ty. Luka toko fa 2:20 andininy 4:30 sy 5:30, Luc chapitre 11 verset 35 et 36. Je vous invite à lire avec moi s'il vous plaît. Ny maso no jiro, ny maso no jiro ny teny, koa raha tsara ny masonao dia feno fahazavana koa ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia ho feno fahamahizinana koa ny tenanao. Andiny fa 5:30 ty le attention na caution nozy izy ny zareo ny teny anglisy. Koa tandremo fandrao maizina no mazava izay ao anatinao. Raha ny tenan'io Jesosy efa fantatry Jesosy fa mila mitandrina dia mitandrina fatratra izay mpanaradian'i Kristy, satria rehefa manaradian'i Kristy tsika dia araka ny resako teo hoe efa manana ny mazava, dia nefa Jesosy eto mbola nampitandrina, ary mbola mampitandrina izy zao androany 4 juillet, mbola mamerina amin'ny fanamasina hoe tandremo, tena zay misy le terme tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao, satria lay jiro ao anatintsika dia mety maty. Dia io mampatsiary ny tantaran'ilay virgine anankifolo, lay virgine folo dia fantatritsika tokoa fa samy nanana jiro, nanana n'ilay fanala, samy mirehitra avokoa eo ampiandrasan'ilay mpampakatra, fa ny 5 navita ny tazona nampirehitra n'ilay fanala raha mbola ela ilay mpampakatra vao tonga, fa ny 5 hafa indray kosa ilay 5 endry, fa ny 5 adala tsy navita fa maty ny fanalany dia varihina nitady solika tany pijerena solika ampirehetana n'ilay fanalany sy ny solikany tonga amin'ny mpampakatra. Ry havana, tsy mora ny lalan-danitra, mora ny miteny hoe zanaky ny mazava, fa amin'ny pratika tsy mora ny manatanteraka an'izany. Kanefany mbola miteny amintsika ny tompo hoe tandremo ry zanako ozy izy Jesosy, tandremo raha lasaina baviko ozy ny tompo, fa sao maizina ny mazava ao aminao amin'izao fotoana izao tokoa. Ary nametraka n'ity fanontaniana ity ary aveliko apetraka amintsika eto le izy efa fanontaniana efa ela be ity napetraka tamin'ireo namana mpiara-miasa, dia tamin'izany tany Madagasikara mamelana reo zara kely vetivety an'ity, rehefa mandeha mission zay ohatrany hoe miala ao Tananarivo makany Tamatavy na ny Mazangana sy ny sisa, dia eny an-dalana eny no miresaka zany ana tobila, dia eny an-dalana mahita plaky foana eny an-dalana, fiangonana anina miala ny Tananarivo anao parapatonga ny Mazangana Tsirabe na Tamatavy dia misy plaky fiangonana anina zao dia hoy zaka mantsy andry zalahy hoe namana hoe ory zalahy marina zay plaky efa hitantsika izay tokoa, fa asa hoanina zavy eny hoany manana fomba fijery hafahafa, fa arakaraky ny mabetsaka an'le plaky hoe fiangonana anina atao aloha hoe aloha tazomiko anao ty fomba fijery ty, fa arakaraky ny fifampitongon'le plaky fiangonana zao vao mainka raha misarona haizana, misarona fahotana le firenena, araka io tenin'ny ao amin'ny Isaia 20 hoe haizina ny manarona ny tany. Ohatra misy zavatra mifanohatra zany, nefa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko, zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia hoe ho fahazavan'izao tontolo izao, ary nampitandrina Jesosy hoe tandremo re sao maizina, sao dia lasa kristianina anarana sanatriavan'ny vavy, le mazava tsy ao tsony fa ny anarana sisa, dia fampitandremanao azy zany raisiko anazy zany ary mino fa andray an'izany koa ianao hoe ametra-panontaniana amin'ny tenanao ianao Jesosy hoe manahoana ny fahazavako.
ary ny jiro amin'ny majiro azay dia apetraka eny amin'ny toerana ambony, tsy apetraka any amin'ny vata famarana izy na atao any an-davaka fa atao amin'ny toerana avo izy ho hitan'ny olona fa misy tara-pahazavana. Rehefa ao aminao Jesosy, rehefa atao amiko Jesosy Jesosy le fahazavana dia vokatra zay mandeha ho azy le tara-pahazavana ao aminao, le taratry Jesosy miparika amin'ny manodidina anao. Ohatran'ny masoandro vao maraina iny hitanao izy iny miposaka iny izy iny avy atsinanana vao maraina dia na mbola matory maraina iny ianao amin'izao ety zao dia tifitra ny rayonnement ao amin'ny efitranonao dia mazavasady zany andro anefa vao amin'ny 10 maraina. Ohatr'izay ny fahazavan'Andriamanitra ao amin'ny misy anao misy anao. Rehefa mandeha anao naiza na any amin'ny tontolo maizina indrindra azy na ianao rery ara no mazava any amin'izay tontolo misy anao dia tokony ho hita foana fa fahazavan'i Jesosy ianao. Izay ny andasan'i Jesosy amiko zao. Ary isika rehetrareto raha mijoro amin'izay fahazavana zay mitondra an'izay fahazavan'i Jesosy zay dia sarina riavana io aisim-pito io, ho sarina io ho rakotry ny fahazavan'i Jesosy io aiziny hota mameno tany io. Izay ny andraikitra, izay ny iraka endrasan'i Jesosy amiko endrasan'i Jesosy aminao, endrasan'i Jesosy amintsika fiangonan'Andriamanitra, anarona ny andrakotra ny mazava, andrakotra fahazavana anty tany rakofan'ny aiziny hota ity. Izay ny iraka, mbola ao anatin'ny iraka tsika, mbola tsy vita fa dia mampahirantsika ny fanamasina. Ny fanamasina ny hitaridalana antsika ahafahantsika manatanteraka an'izany iraka izany, fa raha isafidy ihany aza misafidy ny aizina fa misafidiny mazava. Jesosy ilay fahazavana zao tontolo zao ary tena marana anazy tanteraka dia raha ny tenin'Andriamanitra atao amin'ilay Isaia 40 fanovaka itsika hoe fa avy aminao izy niposahan'ny hazavan'i Jehovah, dia miteny amiko izy androany hoe na manarina ny tany aza ny aisim-pito na manarina ny firenena aza ny aizina avy amiko, avy aminao niposahan'ny hazavan'i Jehovah. Ary any ahondr'Andriamanitra ny vonahany satria nahoana Jesosy efa tonga tetỳ tany, efa ilay fahazavan'i Jesosy no ao amiko, ao aminao, dia ao amiko avy aminao amin'ny alalanao, amin'ny alalako, amin'ny alalantsika niposahana izay fahazavan'Andriamanitra zay dia ho sarona ny aizina. Ho tanteraka anie izany tenin'Andriamanitra zany ary izany tenin'Andriamanitra zany dia mba hiaina amakivaky ny semestre faharoatsika amin'ny 2021 ty miaraka amin'izay fahazavan'Andriamanitra zay. Mety possible mbola andalo aiziny tsika amin'ny endrika hoe fizahan-toetra, amin'ny endrika hafa ihany koa, amin'ny endrika fitsapana sy ny sisa, fa rehefa misy Jesosy aminao na maizina tahaka n'inona ary ny tontolo manodidina anao eo teo, Jesosy ao anatinao mazava foana ary ninninona trangan-javatra misy, ninninona toe-javatra misy dia ilay mazava no aminao dia mazava ny manodidina anao ary ho fanazavana ianao anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ny tenin'Andriamanitra izay ny menantsika avy amiko avy aminao niposahany hazavan'i Jehovah satria Jesosy efa nomeny efa ndraisitsika ilay fahazavana dia mba hiposaka ny fahazavana ary ho voninahitr'Andriamanitra ny fisiko, ho voninahitr'Andriamanitra ny fisinao, ho voninahitr'Andriamanitra ny fisian'ny fiangonana fa tsy sanatriavana sao hanomezantsiny ny fanompona na hanomezantsiny ny fitoriana ny filazantsara. Dia tsy hiverina mitombo anie izany teniny izany raha tsy lasa mazava ary hitazona an'izay hazavana izay tsika ary mba tena ilay hazavana mamirapiratra fa tsy ilay hazavana sanatria mitsolopolopo na 5 watt na 10 watt fa rehefa hazavana mba tonga dia ilay hazavana 100 watt ilay tonga dia vao mirehitra ny jiro dia tonga dia mazava be. Samy mazava ihany fa inao fa Andriamanitra men'izay hery sy tanjaka izay le puissance an'le lumière anao, ny puissance an'le hazavana hoentinao dia tandindon'ilay hazavana hoentin'i Jesosy anova fiainana ary anova atmosfera eto amin'ny tontolo misy atsika hivavaka isika. Andriamanitra fanamasinao makasitraka anao zahay. Ianao no niteny tamin'ny alalan'ity mpanompo tsy mahasoa ty Jesosy, mpanompo kely ihany bitika ihany, mpanompo kely tokoa kanefany ianao no meny teny ary misaotra anao zay fanamasina satria teny mazava avy aminao. Ary ampatsiahivinao anay tokoa Jesosy satria nanana ny jiro, nanana fahazavana daholo ny virjinina 10 fa ny virjinina 5 navita ny kolokolo ny fanahy, navita ny karakara ny mitandrina ny fanalany mandra-piavin'ny mpampakatra fa ny 5 atala kosa variny matsoa anisan'ny virjinina 5 atala tsy ka ho faty ny hazavana aminay araka ny tenao tao hoe tandremo sao maizina ny mazava satria fantatrao fa mety ho maizina tokoa ny mazava raha tsy miaraka amin'ny fananao masina. Aza vela hiala tao aminay ny fananao masina, aoka ny fananao masina foana no hitarika anay amin'izay taonay satria raha mandeha amin'ny fahaizanay zay na mandeha amin'ny fahalalànay zay Jesosy dia mety ho lasa maizina ihany. Kanefa niteny taminay ianao androany Jesosy ary nampatsiahivinao fanamasina fa ilay Jesosy
na maty teo amin'ny azo fijaliana dia maizina tokoa ny tany aman-drandra jesosy tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasiva rehefa teo amin'ny azo fijaliana ianao kanefa afaka telo andro dia niposaka ny mazava ary ilay fitsanganana mandrakizay ho fandreseny dia mba ho tandidrony izany ny fiainanay ilay fahazavana nentinao nandresi ny fahafatesana nandresy ny ota dia mba hikioka ny famonjenao ny tsiraray avy hikioka ny fiainana mandrakizay hoe nentinao ary ireo izay mbola ao anatin'ny aizina jesosy dia proklamenay amin'ny dikapoka ny rahanao teo amin'ny azo fijaliana anafaka ny fahotan'ny tsiraray avy izay mbola ao anatin'ny ota ary izay efa nandrayanao koa dia hotazonao atoky hotazonao koa hitandrina mafy ny fahazavana mba tsy ho maizina satria tsy lalana mora ary tery entiny lalana makany aminao kanefa dia niekipenao miteny ianao mampitandrina ianao dia izay no mahatsara anao ary Andriamanitra mpanao ny tsara makasitraka anao izay tamin'ity androanyity afaka ny fampahery amin'ny alalan'ny teninao dia ny tsiraray isa-tokantrano Jesosy dia ho ampaherezinao hiala ao anatin'ny aizina hivadika tia mazava ary hitoetra ao amin'ny mazava hanana an'ilay fiainana mandrakizay rahatra izay ho anao ny dera sy ny voninahitra Jesosy ianao tsy maintsy asandratra ny teninao tsy maintsy asandratra fa izay kosa dia tsy maintsy mihetry midina ambany ho voninahitra ao amin'ny anaranao Jesosy no naovanaiza mavaka izany amen. Dia misaotra ny tompontsika eny amin'izay teny nomenantsika androany izay dia misy filazana anankiroa izay tsara azarena amintsika fiangonana araka ny fanapahana teo anivon'ny fiangonana dia amin'ity volana jolay ity dia efa atsidika amintsika sady sitrapon'Andriamanitra dia isy toy nataontsika tamin'ny lahady heriny izay nanao culte en plein air tsika fitaovana tsara teny Tetlongao teo amin'ny parc Michel Chartrand dia amin'ny farany volana jolay ny alahady 12 jolay dia sitrapon'ny tompo dia tsara fandriana izay tady izay ho atsika zanaky ny fiangonana fa mbola isandrainy koa ny fiaraha-mivavaka eny amin'ny parka amin'izao vaninandro ete izao aloha taon'izao zany dia amin'ny alahady farany volana dia omenantsika miandalana eo ny toerana sy ny andinindininy ny atsipiriany mikasika an'izay ary ny faharoa ny mikasika ny fanokanana ny ray aman-dreny mpitandrina ny mpianatra mpitandrina eto anivon'ny fiangonana ny Andriamatoa Ranto Andrenavalina zany izay navitan'ny fiofanana ho mpitandrina dia ny daty ny amin'ny consécration pastorale ny amin'ny ordination zany dia araka ny tapaka teo anivon'ny fiangonana ihany koa dia ny alahady 20 septembre andraiky amby 20 dimanche 19 septembre tsika mbavaka tsalotsika mbavaka mba ho maintso foana amin'izao moa zany tsika dia efa zone verte eto anivon'ny Québec mba hitoetra amin'ny farany zay ary tsy hiverina ho faritra mena tsonina sanatria hiverina hiboka indray tsika fa dia hopetraka mbavaka izay tady izay izay no mamarana ny filazana dia samy io hitoetra ho zanaky ny mazava ary ireo mbola hitantsika fa hitoetra ao amin'ny aizina dia hizaso ianao ny fitaovana ataon'Andriamanitra hisarika azy ireny fitaovana hiditra ao amin'ny mazava raha ry enim-bolana faharoa mahafinaritra sy sambatra ao antsika tsiraray dia samy ho tain'Andriamanitra mandra-piona tokoa. Sound of true